dia mbola ao ampitombona amintsika mandrakariva ihany a ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amin'ity video manaraka ity koa tsika dia hiresaka ny momba ny antsoina hoe famonjena telo sosina vitan'i Jesosy Kristy. Famonjeny Jesosy Kristy ny aina, ny fanahy, ny aina ary ny tenantsika. Famonjeny Jesosy Kristy namonjeny Jesosy Kristy namonjen'Andriamanitra ny fanahy, ny aina ary ny tenantsika, ny vatana zany. Corps, âme, esprit. Ohatrany ahoana moa namonjen'Andriamanitra atsika. Zatra milazotsika aloha Andriamanitra rehefa namorona Andriamanitra araka ny teneniko foana Andriamanitra zany dia fanahy aloha izy esprit. Fa Andriamanitra ihany koa dia teny, parole. Ary ny farany indrindra Andriamanitra ihany koa dia fiainana, vy. Andriamanitra zany esprit, parole, vy. Reo ilay resantsika hoe trinité. Esprit, parole, vy. Ary iray tsy misaraka ireo. Ray tsy misaraka ireo. Andriamanitra rehefa namoron'olombelona amin'ny fanahy, teny, fiainana azy zay, dia ny zavatra nataony rehefa namoron'olombelona izy dia zay andao aloha izy tsika amorona olombelona tahaka ny endrikitsika. Inona le endrik'Andriamanitra? Andriamanitra dia fanahy. Andriamanitra dia fanahy. Zay aloha zany ny angano zay, Andriamanitra dia fanahy. Dia rehefa vita zay dia nalainy ny vovotany. Tamin'ny alalan'ny inona moa no nanaovan'Andriamanitra ny vovotany? Tamin'ny alalan'ny teny. Teny namoronan'Andriamanitra ny vovotany. Ny teny namoronan'Andriamanitra ny tany. Ny teny Andriamanitra hoe misy iny mazava, misy ozy izy, mitsara ozy izy, ny maina sy ny ranomasina dia nisaraka dia nisy ny maina. Ary natsoiny hoe tany zany. Zany hoe tamin'ny alalan'ny teny zany namoronan'Andriamanitra n'izay zavatra izay. Zany hoe rehefa niteny an'izay izy dia zay vovotany zay no noforonan'Andriamanitra nataony vatana. Zany hoe namoronan'Andriamanitra ny vatan'olombelona zany dia teny, tany ary tena. Mivolavolaino tena lay tany. Teny, tany, tena. Zay zany mila azontsika zay. Fanalo lay endrik'Andriamanitra, sary, image, dia tena noforoniny tamin'ny tany, zay tamin'ny alalan'ny teniny. Ary ny farany indrindra nalainy iny vovotany iny dia nasiany fofinainy, vy, nasiany aina zany. Ary zay ny olombelona fanahy, aina, tena, ary tsy misaraka ireo. Zay endrik'Andriamanitra zany, tsy misaraka ireo. Zao nefa andiavana ny olana rehefa nandika ny didin'Andriamanitra hoe azy hinananareo ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Rehefa nandika an'izay Adama sy Eva dia tafasaraka tamin'Andriamanitra fanahy ilay tena sy ilay aina zay nomen'Andriamanitra. Tafasaraka tamin'Andriamanitra fanahy ilay tena sy ilay aina zay nomeny. Ilay tena zay noforoniny tamin'ny alalan'ny tany, noforoniny tamin'ny alalan'ny teniny, sy ilay aina zay avy amin'ny fofinainy dia lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ary raha azontsika zay ny dikan'izay dia zao Andriamanitra nefa fiainana. Andriamanitra fiainana. Andriamanitra teny, Andriamanitra fanahy. Dia rehefa tafasaraka tamin'ny Andriamanitra fanahy teny fiainana io dia mazava ho azy rehefa tafasaraka tamin'ny fiainana zany ny olombelona dia inona? Ao anaty fahafatesana. Lasa tao anaty fahafatesana ny olombelona. Ary zay ny atao hoe fahafatesana, fisarahana tamin'ilay Andriamanitra fanahy teny fiainana. Ny ainga atao hiteny izy io. Ko satria olona tafasaraka amin'Andriamanitra, satria olona ao anaty fahafatesana dia mazava ho azy zany fa
niteraka izy iadama sefa any am genesis toko fahadimytsika mahita an'izany ary iadama ozy izy niteraka olona tahaka ny endriny zany hoe niala lay endrika andriamanitra lay endrika andriamanitra zay fanahy niala teo aminy dia niteraka olona izy tena sy aina zay tafasaraka tamin'andriamanitra lay tena sy aina mbola netiny teny any fa saingy tafasaraka tamin'andriamanitra zany hoe lasa ao anaty fahafatesana izy ko satria ny olombelona ao anaty fahafatesana de mazava ho azy miseho eo amin'ny olombelona rehefa ao anaty fahafatesana dia miseho ny endrim-pahafatesana isan-karazany inavy zany endrim-pahafatesana zany a ny ozona ny ainga atao edeny zany vo ozona ny tany no nataonao ny atsembohan'ny tavanao izy ny nananao ozony zany vo ozona ny zanak'olombelona zay ny endrim-pahafatesana voaloha ny endrim-pahafatesana faharoa de tsy maintsy satria tafasaraka tamin'ilay andriamanitra teny izy de tsy maintsy ho tonga amin'ny fahafatesany nofo izy satria tsy lay tenin'andriamanitra tsony zay tsy lay teny tsony ny tafaray taminy fa lasa tafasaraka dia tsy maintsy hiatra amin'ny fahafatesany nofo endrim-pahafatesana niatra tamin'ny aretina niatra tamin'ny fahantrana niatra tamin'ny tebiteby ny fanamelohana zany ihany koa ny tranga tao edena vo tafasaraka tamin'andriamanitra izy de nisy fanamelohana dikan'izay zany de zao tafasaraka tamin'andriamanitra ny olona dia lasa tao anaty fahafatesana izy ary ny aina tao anaty fahafatesana izy fa saingy zao no zay fitiavan'andriamanitra zay de ozy izy andriamanitra hoe amonjy azy any amin'ny hebreo any de misy teny zay miteneny any amin'ny hebreo hoe fa ny fanatitra ladrasy ny fanatitra odorana ozy izy tsy tianao fa tena ny namboarinao aho ozy izy tena ny namboarinao aho inona ny dikan'izany zavatra zany ko satria voalohany indrindra aloha ilay nofotsika no lasa ilay tenatsika no lasa niaran'lay endrim-pahafatesana isan-karazany eo amin'ny tenatsika tsy nona miatra ny endrim-pahafatesana isan-karazany ary nefa rany de lasa niaitsika mihitsy no lasa tafasaraka amin'ilay tena zay ny fahafatesana ranofo ko satria zay de tsy maintsy nanome vahaolan'andriamanitra inona ny vahaolana anomeny izy andriamanitra ny lasa tonga olombelona ary namonjy atsika ary zay jesosy kristy zay jesosy kristy lay fanahin'andriamanitra tonga tao akibony maria ilay teny tonga nofo ary lay fanahy tonga fiainana tamin'ny andro pentekosta tsy maintsy izy andriamanitra ary ny fahafenon'ireo de tao am' jesosy kristy ny fahafenon'ireo jesosy kristy nitondron'ireo asa-pamonjeny asa-pamonjen'andriamanitra rehetr'ireo jesosy kristy lay andriamanitra tonga olombelona mba hamonjy atsika olombelona anala atsika ao anatin'izay fisarahana tamin'andriamanitra fisarahana fototra izay zany mila mazava zay aloha zany mila mazava zay zavatra voalohany zay ohatrany ao anarany nataon'andriamanitra voalohany indrindra aloha satria tafasaraka taminy fanahy aina vatana de araka ny tenenina teo a tsy maintsy tonga olombelona izy naka endrika olombelona izy mitovy amintsika mba hamonjy atsika zao ny tenin'ny paoly any amin'ny romanina fa zay tsy hainy lalàna ozy izy satria nofony nalemy azy de vitan'andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka endrika ny nofo tao izy izy ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo ozy izy nanameloka ny ota tao amin'ny nofo zany hoe lasa tao amin'ny nofotsika lay ota lasa le nofotsika tafasaraka tamin'andriamanitra de tao le ota zany hoe tsy maintsy izy andriamanitra no zay le hoe tena ny namboarinao aho nitondra vatana vaovao izy vatana vaovao tsy misy ota tsy tafasaraka amin'andriamanitra satria fanan'andriamanitra no tao anaty kibony maria ary ain'andriamanitra zay le mahatonga jesosy miteny hoe za ozy izy ny fiainana zany lalana zany fa maria za fiainana lay andriamanitra fiainana
tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, lay Andriamanitra teny tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, lay Andriamanitra fanahy no tao akibon'ny Maria ary tonga nofo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mila azotsika zany satria tena mystera zany, mystera lalina mihitsy zany fa zany asa mpamonjen'Andriamanitra zany. Ohatrany ahoana am'izay raha namonjen'Andriamanitra atsika? Voalohany indrindra aloha ny vatana, voalohany indrindra aloha ny vatana. Andriamanitra rehefa namonjy atsika dia tonga olombelona izy, ny nofo amandrà, nofo amandrà. Ny fanahy masina tao akibon'ny Maria ary de tonga olombelona izy, nofo amandrà. Olombelona tsy nisy ota. Izy le olombelona voalohany indray tsy tafasaraka tamin'Andriamanitra. Izy le olombelona voalohany indray tafaray tamin'Andriamanitra, tafaray tamin'ilay fanahy teny fiainana. Ary rehefa zay dia tonga olombelona izy. Ary rehefa tonga olombelona izy dia teo amin'ny hazo fijaliana, netiny teo amin'ny hazo fijaliana ny endrim-pahafatesana rehetra. Lay endrim-pahafatesana rehetra netiny teo amin'ny hazo fijaliana avokoa aloha. Lay tokony hiatra amintsika rehetrarehetra, ny ozona, ny aretina, ny olana, ny fahotana, ny fanameloana, eny hatramin'ilay fahafatesana nofo ary netiny teo amin'ny hazo fijaliana, satria endrim-pahafatesana avokoa reny, netiny teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa netiny teo amin'ny nofony zay a, satria araky ny teny zay teneniko teo, de tao amin'ny nofo no nisy ny ota. Araky ny tenin'ny Paoly hoe fa zay tsy hainy lalàna ozy izy satria ny nofony nalemy azy, de vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka an'izany nanaka endriky ny nofo ota ary nanameloka ny ota ozy izy a tao amin'ny nofo, netiny tao amin'ny nofony zay. Faharoa manaraka an'izay a, netiny teo amin'ny nofony zay, fa netiny teo amin'ny nofony ihany koa ny fisarahana tamin'Andriamanitra, lay fahafatesana. Satria ny vokatry ny fisarahana tamin'Andriamanitra, fahafatesana, ny fisaran'Andriamanitra de fahafatesana. Netiny teo amin'ny nofony. Any amin'ny Hebreo koa mbola izay, ary nandeha izy ozy izy, namaky teo amin'ny nofony ozy izy. Nitritra ny efitra lamba, namaky teo amin'ny nofony izy ozy izy, ary niditra tao amin'ny tabernakely, zay tsy natao tanana. Teo amin'ny nofony. Satria tao amin'ny nofony no nitiarina ary nampikambanina, naverina indray lay firaisana amin'Andriamanitra tao amin'ny nofony. Rehefa vita zany rehetra zany de nanolotra ny ainy izy, nanolotra ny ainy izy. Ary rehefa nanolotra ny ainy izy de nitsangana tany maty izy tamin'ny alala lay vatana zay tsy misy ota. Iny le nitsangana tamy maty, nitsangana tamy maty izy. Ary rehefa azotsika zay a, dia izay zany namonjen'Andriamanitra aloha ny vatantsika, satria io vatantsika io foron'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teny, de lay teny tsy maintsy tonga nofo. Zay zany zavatra voalohany. Zavatra faharoa, ny aina. Mazava rehefa avy eo hoe ohatrany ahoana ny filaharany amin'izay a, eo amin'ny fisehoan'izay asa mpamonjeny Jesosy zay eo amin'ny fiainantsika. Fa iresaka indray aloha ny aina. Ny aina de lay fofinaina natolotr'Andriamanitra atsika. Io lay aminy io zany, lay fofinaina, lay vy zay natolotr'Andriamanitra atsika, tafasaraka taminazy fiainana tao edena. Zany hoe tao amin'ny fiainantsika de lasa tany anaty fahafatesana, satria tafasaraka taminy. Tafasaraka taminy. Inona zavatra nataony a? Ny aina ao anatin'ny rano misy ny aina. Ao anatin'ny rano misy ny aina. Ary rehefa mazava ny tenin'Andriamanitra hoe fahafatesana ny tambin'ny ota, nefa koa ny tenin'Andriamanitra de milaza hoe tsy misy famelan-keloka ozy izy raha tsy misy ra latsaka. Tsy misy famelan-keloka raha tsy misy ra latsaka. Inona moa ny ifandraisan'ny fahafatesana, ny ota, ny famelan-keloka sy ny ra latsaka? Inona ny ifandraisan'izany? Mety mametra-panotanitsika inona ny ifandraisan'izany? Fahafatesana ny tambin'ny ota. Zany hoe no ny ota fototra tao edeny, de ny tambin'izay le fahafatesana tafasaraka tamin'Andriamanitra Iatamaseva. Fa saingy zao, misy lalàn'Andriamanitra anankiray koa zay niteneny aina ozy izy solon'ny aina. Aina solon'ny aina. Zany hoe
raha tiana hosaromana ilay fahafatesana zany de tsy maintsy misy aina manarona zay fahafatesana zay fisarana tamin'andriamanitra zay misy aina manarona an'izay fahafatesana zay midikany hoe aina solon'ny aina ary zay am'izay no mahatonga an'le hoe tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka satria ao anatin'ny rano misy ny aina raha tiana ho voasarona zany lay fahafatesana lay fisarana tamin'andriamanitra de tsy maintsy misy aina atolotra manarona an'izay fahafatesana fisarana amin'andriamanitra zay ary de natolotra Jesosy Kristy ny ainy teo amin'ny azo fijaliana mba hanarona n'lay fahafatesana anarona n'lay fahafatesana tambin'ny ota ampiavana atsika indray amin'andriamanitra amerina indray atsika ao anatin'ny présence an'andriamanitra iverina indray tsika hiala ao amin'ny fahafatesana ary ifindra ho amin'ny fiainana iverina ao anatin'lay fiainana zay andriamanitra fiainana zay nidikany hoe meloka de olona mpanota olona tafasaraka tamin'andriamanitra tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka zany hoe tsy misy fanaronana ny fahafatesana tsy misy fanaronana n'lay ota raha tsy misy raha latsaka raha tsy misy aina atolotra manarona an'izay tsy misy famelana raha tsy misy raha latsaka ary zay reriny mahatonga famelan-keloka ary zay no mahatonga hoe tsy miankina amin'ny ataontsika ny famelan-keloka fa miankina amin'ny asa-pamonjeny efa vitan'i Jesosy Kristy natolotra Jesosy Kristy ny ainy teo amin'ny azo fijaliana ary aina mandrak'izay ny anazy satria fiainana mandrak'izay ny ao anatiny aina mandrak'izay ny ao amin'i Jesosy Kristy fiainana mandrak'izay ny ao anatiny ary rehefa natolony zany aina mandrak'izay tao anatiny zany dia voasarona mandrak'izay lay fahafatesana lay fisarana tamin'andriamanitra lay fototra tao edeny ary zay no mahatonga hoe voavelany eloko ao satria lasa nafindran'andriamanitra niala tao amin'ny fahafatesana ianao ary nafindranao amin'ny fiainana nafindran'andriamanitra niala tao amin'le fisarana taminy ianao ary naverinao amin'ny firaisana amin'andriamanitra tamin'ny alalan'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'ny aina natolotra Jesosy Kristy voavelany eloko ao taloha ankehitriny aroavy tafaray amin'andriamanitra ianao ray nonao zay ny zavatra nataony ny farany dia nyresaka fanahy tafasaraka tamin'andriamanitra fanahytsika tao edena tafasaraka tamin'andriamanitra fanahytsika tao edena ary de ny mahavariana ny havana izy fanahy no lasa tonga tao akibon'ny Maria izy fanahy no lasa tonga tao akibon'ny Maria mba ho tonga olombelona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izy fanahy no tonga tao akibon'ny Maria mba ho tonga olombelona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy lay vatana lay nitondra ny otatsika rehetrarehetra tao amin'ny nofony lay nitondra ny fahotatsika rehetrarehetra sy ny endrim-pahafatesana rehetra tao amin'ny nofony rehefa nitsangana tamin'ny maty izy de niakatra izy ary naniraka ny fanahy masina izy mba hampiray atsika indray mba hamerina atsika indray hampiray atsika indray amin'ilay Andriamanitra fanahy hampiray atsika indray amin'ilay Andriamanitra fanahy raha azotsika zany rehetrarehetra zany ny antony nampiverina azy tamin'ny alalan'ny fanahy masina de mba ho velona ao anatintsika mandrak'izay sy hampiray atsika aminy izy fanahy masina no lasa velona ao anatintsika mba hampiray atsika aminy ary zay no tena dikan'le hoe Kristy ny velona ao anatintsika zay no dikan'le hoe Kristy ny velona ao anatintsika velona ao anatin'ny fotsika mampiray atsika amin'Andriamanitra velona Andriamanitra fiainana lasa velona ao anatintsika zay ny asa-pamonjeny Jesosy ry havana zay aloha mila tena azontsika zay mila azontsika zay partie voalohany zay fa rehefa azontsika amin'izay zay de ohatriny ahoana ny fisehoan'ireo asa-pamonjeny Jesosy ireo amin'ny fiainantsika tsy miseho indray mandeha izy ireo tsy miseho indray mandeha izy ireo fa misy processus miseho tsikelikely zany miseho tsikelikely ireo asa-pamonjeny Jesosy Kristy ireo miseho tsikelikely ohatriny ahoana ny fisehoany ny ara-panahy aloha inona ny dikan'izany rehefa inonao zay asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay ndresahako zay dia velona ao anatinao Kristy
lasa ao anatinao ny fanahy masina ary tompo-kase mandrak'izay fa voavonjy ianao, tompo-kase mandrak'izay fa voavelany eloko ao, tompo-kase mandrak'izay fa tafaverina tafaray amin'Andriamanitra indray ianao. Lay fanahy lay Kristy velona ao anatintsika, lay fanahin'Andriamanitra zay velona ao anatintsika ry havana dia alao hazava tsara, io tsisy hoe fanahy kely na fanahy ngeza. Raha androany ianao ninona asa-pamonjeny Jesosy Kristy dia le fanahin'Andriamanitra zay velona atao anatiko mitovy tamin'izaho 20 taona lasa nandray an' Jesosy Kristy ary ninona asa-pamonjeny Jesosy Kristy mitovy ny fanahiny Kristy atao anatiko sy ny ao anatinao, tsisy samihafa. Fanahy ray nanaovana tompo-kase atsika, mitovy ny fanahy ao anatintsika, fa tsy misy hoe mifanahiny ihany na ngeza, Kristy ao anatiny ihany na ngeza be dia Kristy ao anatiny ihany na kely, tsy marina zany. Fa ny fanahy ao anatin'ny olona rehefa nandray ny asa-pamonjeny Kristy ny olona dia mitovy, identité mitovy. Kristy ray ihany no ao anatin'ny zanak'Andriamanitra rehetra, tsy misy Kristy samihafa fa Kristy ray ihany. Io le teneniko teo, io le tompo-kase, io lay amataran'Andriamanitra atsika, satria Andriamanitra rehefa mijery atsika dia tsy tsika ny jereny fa lay tompo-kase, lay fanahiny Kristy ao anatintsika. Io lay Kristy sady velona ao anatintsika no hitafitsika. Io tsy miova ntsony io mandrak'izay. Na rovina, io ny lasa identité anao, io ny ahafantarana anao, io ny mahay anao mandrak'izay, ary mitovy io, mitovy rehefa zanak'Andriamanitra ny olona. Faharoa manaraka an'izay, eo amin'ny amina. Eto ny samihafa, ary tena samihafa be amin'izay, satria izao ny antony. Tadio tsara aloha ry havana fa ny finoana ny asa-pamonjeny Kristy zay no andraisana ny fanahy masina ary mahatonga antsika ho voavonjy. Zay zany itovizany zay. Par contre kosa, ny fiovana amin'ny fanavozana ny saina, renouvellement de l'intelligence, arakarak'izay no fomba iainantsika ny fiainana kristianina eto tany, ary eo ny samihafa daholo ny zanak'Andriamanitra rehetra. Mitovy ny Kristy ao anatiny, fa ny fomba iainany an'io ny samihafa daholo ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra. Azavaiko, Jesosy Kristy rehefa nandray ny asa-pamonjeny tsika, rehefa nino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy itsika tsirairay ny atsika, ny saitsika, ny mombatsika, ny aitsika zany, ny émotion-tsika, ny sentiment-tsika sy ny intelligence tsika rehetrarehetra samihafa daholo. Samy manany azy. Ny sasany mety tena maratra be, manana blessure de l'âme be ny sasany. Ny sasany mety nanamboamboatra saina teny, ny sasany mety nianatra be, ny sasany mety tsy nianatra. Samy manany azy. Ny âme samihafa. Dia zao ry havana. Ny fo nefa samy fo vaovao, samy fanahy vaovao, samy iray ihany le fanahy ao anaty. Fa arakaraky ny faharesentsika, arakaraky ny capitulation moa ny ilazako azy, arakaraky ny capitulation antsika eo amin'izay asa-pamonjeny Kristy zay no fisehony, no manifestation ny fiovana amin'ny fanavozana ny saina eo amin'ny fiainantsika. Tadio ry havana fa izao, ny zavatra rehetrarehetra ao anatintsika olombelona, ny fahalalana, ny fahaizana, ny émotion, ny sentiment sy ny zavatra rehetrarehetra ao anatintsika olombelona, tsisy ratsy renina ray ary, tsisy ratsy reny, neutre reny rehetrarehetra reny, neutre daholo ny intelligence atsika, ny fianarana nataotsika, ny fahaizantsika, ny fahalalana, ny savoir ao anatintsika, neutre daholo reny. Fa ny tena fanontaniana mipetraka dia izao, iza no mampiasa ny fahalalana ao anatinao, iza no mampiasa ny intelligence anao, iza no mampiasa ny émotion anao, iza no mampiasa ny sentiment anao. Zay ny tena fanontaniana tena mipetraka. Satria rehefa mbola tsy niny asa-pamonjeny Kristy itsika dia mazava ho azy fa itsika ihany no mampiasa ny fahaizantsika, itsika no mampiasa ny volantsika, ny fahalalantsika, ny mombantsika rehetrarehetra, itsika ihany no mampiasa azy. Miivo amin'ny tenantsika. Fa amin'ny fotoana kosa tsika manaiky
ny asa-pamonjeny Kristy ary manaiky fa resiny Kristy ary manaiky fa voaomby niaraka tamin'ny Kristy ary manaiky fa Kristy ny velona ao anatintsika de miova ny centre ny fotsika, miova ny ivony fotsika, tsy tsika ntsony ny ivony fotsika fa lasa Kristy lay fanahy velona ao anatsika ny ivony fotsika ary lasa izy ny lasa mampiasa andreo fahaizana, fahalalana sy ny zavatra rehetrarehetra ao anatintsika. Zay ny antsoina hoe fiovana ny fanavozana ny saina. Lasa izy lay centre ny lasa mampiasa ny momba antsika rehetrarehetra. De miankina amin'ny hoe aiza ny centre anao, aiza ny centre anao, ny centre anao ve eo aminao sa ny centre anao ve ao amin'ilay Andriamanitra zay namonjy anao. Miankina am'izay, miankina am'izay. De eo am'izay fiovana amin'ny fanavozana ny saina zay, eo tena samy hafa daholo tsika rehetrarehetra. Satria misy ny sasany tena manaiky resy, miankohaka amin'ny zavatra rehetrarehetra. Hoe resy aho, tena tsisy zatsony ty resaka ty satria za efa vombo niaraka taminao, ianao no mampiasa ny intelligence. Zay ny dikan'ireny tenin'ny Paoly reny hoe iza ozy izy mahafantatra ny ao am-pon'ny olona ozy izy, afa-tsy ny olona ihany, iza ozy izy mahafantatra ny ao am-pon'Andriamanitra, afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany ozy izy. De ozy izy Paoly, raha vakina tsotra le izy de tena ohatrany hoe zavatra tena fasahina be ozy be ny zavatra tenen'ny Paoly, fa ozy izy Paoly hoe zahay manana ny sain'i Kristy ozy izy. De mahatrapametra-panontaniana zany ohatrany hoe zany hoe manana ny sain'i Kristy. Manana ny sain'i Kristy tsy sarotra, tsotra. Manana ny sain'i Kristy de zao, manana misy intelligence, misy fahaizana, misy fahalalana efa nanananao hatramin'izay ary efa nivolena tao anatinao fa saingy zao tsy anao ntsony ny manao azy satria tsy centre, tsy anao ntsony ny ivony. Fa lasa Kristy ao anatinao mampiasa ny momba anao rehetrarehetra, mampiasa ny zavatra rehetrarehetra eo aminao. Satria ianao resin'ny Kristy, satria ianao efa voaomby niaraka tamin'i Kristy, satria ianao efa Kristy no velona ao anatinao. Io ny tena sarotra ry havana. Satria itsika olombelona, io ny tena eritreretintsika fa mahaizy atsika. Ny fahaizako, ny fahaizako, ny fahalalako, ny volako, ny arenako, ny zahoako, ny zahoako, ny zahoako. De eo samy hafa daholo tsika. Eo samy hafa daholo tsika. Fa tsy afaka iova amin'ny fanavozana ny saina ny olona raha tsy mirenoncer tanteraka izy. Zany hoe tsy eforo atao le izy, tsy ezaka atao le izy, fa manaiky izy hoe za efa crucifié ary efa vita zany, efa voaombo niaraka tamin'i Kristy, zavatra efa vita zany. Tahaka ny ninotsika amin'ny famelan-keloka fa efa vita, efa vitan'Andriamanitra ny nampiala antsika niala tamin'ny fahafatesana, lay déconnexion fototra, niala tamin'ny fahafatesana ary nafindrany tamin'ny fiainantsika. Efa vitan'Andriamanitra ny nanala antsika tao amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany. Efa vita zany, efa vitan'Andriamanitra ny nanarona an'ilay fahafatesana tambin'ny ota, nanarona an'ilay fisarahana taminy, efa voavelany elokontsika. Efa vita zany, raisitsika zany de inotsika zany. Tahaka an'izany mila inotsika fa efa vita koa, fa efa voaomby niaraka tamintsika teo amin'ny hazo fijaliana. Mila inotsika zany. De rehefa inotsika zany, de mila iainantsika zany. De tahaka zany ihany koa no mila inotsika fa tsy tsika ntsony ny velona fa Kristy no velona ao anatintsika. Tsy fanamboaran-tsaina zany. Tsy fanamboaran-tsaina. Ny mampiavaka, aloha zavaiko tsara, ny mampiavaka ny tena kristianisme amin'ny religion rehetrarehetra, tena kristianisme ho ampréciseko tsara, ny religion rehetrarehetra de ny saina daholo ny amboarina. Fa ny kristianisme irery no ny fonao no mibaiko anao, ny ivo ny fonao zay Kristy no mibaiko anao ary manova ny fomba fisainanao, lasa manova ny fomba fisainanao. Zany zavatra zany tsy possible hitsanga eo amin'ny fiainantsika, tsy possible raha tsy mandohalika sy mekohaka eo anatrehan'i Jesosy tsika aloha ary manaiky fa izy lay Andriamanitra lay niteny tamin'i Mosesy teo amin'ny roy memy afo, lay niteny tamin'i Mosesy eshereye, zaza izy atizay ary ho mandrakizay. Izy ny tonga olombelona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Raha tsy izay aloha, ary raha tsy izay ny inotsika hoe izy namonjy ahy, izy nanolotra ny aino ahy, niaraka voaomby taminy ahy, nentiny ny endrim-pahafatesana rehetrarehetra, nitsangana tamin'ny maty izy ary niakatra izy de velona atao anatiko, namela ny eloko izy. Raha tsy iainantsika, fantatra fotsiny zany ane zany zavatra teneniko zany ane mampalaelo amin'ilay izy ane reo de zany zavatra teneniko zany ane efa fantatra efa fantatritsika ao an-tsaitsika fa ny fanontaniana mipetraka de zao: iainantsika sa tsy iainantsika le izy? Iainana sa tsy iainana? Satria tsy ny zavatra ao anatin'ny sainao no lasa fiainanao, fa ny zavatra ao anatin'ny fonao
no lasa manova ny fomba fisainanao ary lasa fiainana eo aminao. Tsisy afa-tsy zay, tsisy afa-tsy zay. Dikan'izany de zao, tadio tsara lay processus de zao, io fanavozana ny saina io ny tena anisan'ny tena aditsika kristianina. Ary raha ny tena marina tsy tena hoe ady le ady tsika mieritreritra zany hoe tsika ny hanao zavatra, tsy tsika ny manao zavatra. Fa raha misy ady, satria efa mpandresy izy, efa nasehoan'ny fandreseny, efa nasehoan'Andriamanitra ny fandreseny, Andriamanitra ny tsy miady. Tsika diso hevitra fa mieritreritra tsika hoe Andriamanitra niady, Andriamanitra tsy miady zany. Andriamanitra nampiseho ny fandreseny. Andriamanitra mampiseho fa izy no Andriamanitra. Andriamanitra mampiseho fa tsy refesy mandidy izy amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataony. Tsisy afaka hiady amin'Andriamanitra zany. Fa adisokevitra be dehibe mihitsy zany hoe Andriamanitra miady, Andriamanitra tsy miady. Andriamanitra mampiseho ny fiandrianany, Andriamanitra mampiseho ny voninahiny, iza ny afaka hifanandrina amin'ilay Andriamanitra namorona an'izao tontolo zao. Tsisy. Fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy nasehoan'ny maha-Andriamanitra azy, nasehoan'ny fandreseny. Nasehoan'ny fandreseny. Satria itsika nresy fa tsy izy Andriamanitra ane. Itsika ny tafasaraka taminy. Itsika ny lasa tafasaraka taminy ary nasehoany hoe zany no Andriamanitra namorona anareo, zany mpamorona anareo, za koa mbola mamonjy anareo. Zay no nataon'Andriamanitra. Za Andriamanitra zay namorona anareo, noho ny amin'ny fahotanareo tafasaraka tamiko ianareo, dia za Andriamanitra indray mbola mamonjy anareo tamin'ny alalan'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Ary nasehoany zany. Ary rehefa tsy miondrika amin'izay tsika, rehefa tsy mandohalika eo anatrehan'izay fahalehibiazan'Andriamanitra zay tsika, tsy miseho amintsika ilay fandresena zay efa vitan'i Jesosy Kristy. Satria ny tena aditsika dia mino an'io asa-pamonjeny Jesosy Kristy io, miankohaka eo anatrehan'io asa-pamonjeny Jesosy Kristy io. Ny aditsika tsy miasa saina, ny aditsika tsy manao calcul io, inona ny ataoko dia ahoana, dia mitrango ty dia inona indray ny ataoko, efa vitan'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra zany. Ny aditsika dia mipetraka tsara ary mandohalika eo anatrehan'i Jesosy Kristy, miankohaka eo anatrehan'ny asa-pamonjena vitany. Zay no aditsika. Fa rehefa tsy notsika zay, dia tsy maintsy mandeha amin'ny herin'ny tena tsika, dia mizaka ny voka nataotsika, ny jinjany zay nafafintsika. Tsy maintsy zay. Tsy maintsy zay le izy. Dikan'izany ry havana dia izao, ny fiovana amin'ny fanavozana ny sainy, tsy fanamboaran-tsainy, tsy développement personnel, tsy fanaovana science occulte na fanaovana izo, tsy izany ny atao hoe fiovana amin'ny fanavozana ny saina, fa ny fiovana amin'ny fanavozana ny saina dia ny fonao hitoeran'ny Kristy, mankohaka eo amin'ny Kristy, resin'ny Kristy, babon'ny Kristy, ary manova ny fomba fisainanao hoe tsy za tsony ny resaka, tsy momba anahy tsony, tsy ny intérêt-ako tsony, tsy ny petit, tsy le je suis keliko tsony, tsy le frère-ako tsony, tsy le za teo izao, teo anina, teo hoy, teo de rain'ny olona, tsy izay tsony ny resaka. Fa lay Kristy namonjy ahy, lay Kristy nanolotra ny ainy ka namonjy ahy, ary izy mampiseho ny fandreseny amin'ny alalako. Izay ny atao hoe fiovana amin'ny fanavozana ny saina. Mitodika makeo amin'ny asa-pamonjeny Kristy, ny momba rehetrarehetra, ny fiainako rehetra, ny foko rehetra, ary manova ny fisainako zany. Manova ny fomba fisainako zany. Ary mampiasa an'izay fahalalana sy izay zavatra rehetrarehetra efa tato anatiko. Mety manana doctorat, mety mahay be aho, fa rehefa ohatra ka za ihany ny ivontenako dia zany mampiasa anazy, dia zany irehare amin'izany. Fa amin'ny fotoana kosa rehefa Kristy velona tao anatiko, dia Kristy mampiasa ny savoir rehetrarehetra ananako, zay efa nomeny ato anatiko mba hivoahany. Rehefa raisiko ohatra hoe rehefa tsy nahay nitendry gitara ohatra, taloha tsy nahay nitendry gitara, tsy hoe rehefa nandray ny asa-pamonjeny Kristy dia lasa mahay mitendry gitara be, tsy zany dikany hoe mahay zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy, tsy zany mihitsy ny dikany. Tsy hoe rehefa ao amin'ny Kristy dia lasa taloha tsy mahay gitara dia rehefa lasa mahay gitara. Rehefa tsy mahay ianao dia tsy mahay, na ao amin'ny Kristy ianao na tsy ao amin'ny Kristy, zay zavatra tsy hainao taminy ianao tsy tao amin'ny Kristy dia tsy ho hainao rehefa ao amin'ny Kristy ianao, ratsy ianaranao indray le izy. Ianaranao le izy. Ny zavatra hainao raha mbola tsy tao amin'ny Kristy ianao dia hainao foana. Rehefa ao amin'ny Kristy ianao, fa ny tena problème dia hoe iza ny mampiasa anazy amin'izay rehefa avy eo. Iza ny mampiasa azy, za ve ny mampiasa anazy, sa Kristy ny mampiasa an'le zavatra efa nanako atao anatiko. Dia izay le tena fiovana amin'ny fanavozana ny saina zay. Miova amin'ny fanavozana ny saina. Vokatry ny asa-pamonjeny Kristy. Farany, ny vatana,
ohatrany ao namonjen'Andriamanitra ny vatantsika. Io fiovana amin'ny fanavozana ny saina io zany raha iverenao kely de processus io mandra-pahafaty. Memiovontsika, memiova amin'ny Kristy eny tsika, memiova amin'ny Kristy. Arakaraky ny lafi-piainantsika rehetrarehetra, misy lafi-piainantsika ohatra mbola tsy resin'ny Kristy, de amin'ny fotoantsika mbola itsika aloha no rôle amin'iny, tsika no mitondra an'iny a, dia mizaka mivokatra ny nataontsika tsika. Amin'ny fotoantsika manaiky resy hoe Jesosy a, tena ty lafi-piainako ty resy a, de manaiky resy a, de manomboka miofontsika amin'ny fanavozana ny saina amin'iny. De amboarin'Andriamanitra tsika, miova tsikelikely eny ny saitsika. Ny vatana kosa, eo amin'ny vatana, ny famonjen'Andriamanitra eo amin'ny vatana dia miankina ihany koa amin'ny fiovana amin'ny fanavozana ny saina. Ny famonjena aloha, ity vatantsika ity na tiatsika na tsy tiatsika, ity vatantsika ity de vatana loha, mety ho loha. Zany hoe tsy ty vatany ty mihitsy zany a, lay vatana efa voavonjy, fa mazava be ny tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny raim-pimaso ozy izy a, de hosoloana tsy mety loha ozy izy a, lay vatana tsika mety loha. Zay zany ny tena ho famonjena ny ty vatantsika ty. Mandra-piandry an'izay aloha, arakaraky ny fiovantsika amin'ny fanavozana ny saina no mahasalama ny vatantsika io. Satria ny antony tsotra, ny vatantsika niforon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tany, ary ny tany niforoniny tamin'ny alalan'ny teny. Zay le zavatra ny teneniko teo hoe teny, tany, tena. Teny, namorona tany izy tamin'ny alalan'ny teny, ary rehefa iny tany iny rehefa avy eo nalainy de nataony vovotany de lasa vatana. Ny mamelona an'io vatantsika io zany dia ny teny. Zany mahatonga Jesosy miteny hoe tsy ny mofo ihany ozy izy niveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay mivoaka ny vavan'Andriamanitra. Nandefa ny teny koa ozy izy mba hanasitrana azy. Mazava be mihitsy zany zavatra tenenin' Jesosy zany. Ny tenin'Andriamanitra zany no mitahiry an'io vatantsika io ho salama. Tsy hoe ho voavonjy a, avahako tsara le resaka. Ny vatantsika tsy misy afa-tsy ny fanovan'Andriamanitra azy mandray n'le corps tsy mety loha no ahafahan'io vatantsika io miova tanteraka. Lay vatana hoentintsika mandrakizay. Fa ilay fahasalaman'ny vatana kosa arakaraky ny fiovantsika amin'ny fanavozana ny saina ka aneketsika ny fahamarinana, ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny, nandefa ny teny koa mba hanasitrana azy. Ny teny kosa izy de aina ho an'ny mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofo rehetrarehetra. Misy dikany ane zany fa maninon'Andriamanitra no miteny zany, ny teny ko aina ho an'ny mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Satria tsotra ny antony, tamin'ny alalan'ny teny namoronan'ny tany, ary tamin'ny alalan'ny tany namoronan'ny tenatsika. Ka rehefa tena miivo amin'ilay tenitsika de afaka salama ny vatantsika. Ny problème nefa n'le fivona amin'ny teny a tsy moramora, satria finoana ariady isan'andro. Fa raha tena azontsika zany ny secret, ary zany ny ampianarin'ny olona. Misy mampianatra betsaka amin'ireny resaka hoe inona moa izy ity, médecine alternative médecine quantique sy ohatran'izany reny ane copie fa ny puissance ny hery ny tenin'Andriamanitra zay namoronana an'le tany ka namola volan'ny tenatsika, ny hery ny tenin'Andriamanitra no mitahiry ny fahasalaman'ny tenatsika. Raha tena azotsika zany, fa zany ny tena hery ny tenin'Andriamanitra zany. Miady ny nofoko ozy izy a, sy ny tenako rehetra ozy izy a, noho ny tsy fankatoavako ny teninao. Zany ny tenin'Andriamanitra zany. Fa rehefa tena miivo amin'ilay teny tonga nofontsika zay tsy iza fa Jesosy Kristy, rehefa tena miivo amin'izay ny fotsika, de ampiseho an'Andriamanitra amintsika ny heriny zany. Zany hoe fahasalamana ao amin'ny Kristy. Iainantsika zany. Raha tena azontsika ireo rehetrarehetra reo a, io tenatsika io zay no mahatonga io tenatsika io lasa fitaovana. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny atoloro izy ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, ankasitrahana, de fanompom-panahy mety ataonareo zany. Io tenatsika io no lasa fitaovana ampiasain'Andriamanitra. Fitaovana ampiasain'Andriamanitra satria nahoana? Ny vavantsika no ampiasainy, ny teniny. Zany hoe ny vatantsika no ampiasainy. I teniny anambara ny fahamarinany teniny. Ary zany no mahatonga hoe raha velona ao anatsika izy fanahy, izy teny, de izy koa mitahiry ny tenatsika. Mitahiry ny tenatsika. Mamonjy ny tenatsika zay mety loha mba hiditra ao anatin'ny tsy fahalovana. Ry havana, raha azontsika zay rehetrarehetra zay a, ty vatantsika sy zany mbola tsy hovonjeny. Mbola tsy voavonjy. Fa mandeha processus, tsy mandeha processus, tena na amin'ny fahafatesana, amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy, amin'ny fiverenan'ny Masia dia hovaina le corps. Zay ny fahamarinana zay. Fa ty vatantsika ty mbola marary, ty mbola misy zavatra be dehibe menjady amin'io. Fa par contre kosa nomen'Andriamanitra ny asa-pamonjeny tamin'ny alalan'i Jesosy. Mba
ahafahantsika mitoetra ao anatin'ny fahasalamany Kristy, mitoetra ao anatin'ny fahasalamany Kristy. Raha ho feheziko dia zao ry havana, ny famonjena voalohany indrindra miseho dia eo amin'ny fosiny fanahy. Zay no mahatonga hoe ataoko ao anatinareo alako anatinareo fovato izy any amin'ny Ezekely izy miteny an'izany, alako anatinareo fovato izy ary tsy loko fonofo zany. Fanahy vaovao izy ny ataoko ao anatinareo, ao anatin'ny fotsika. Zany hoe lasa mifindra ny ivon'ny fotsika, lasa tsy tsika tsony ny ivon'ny fotsika fa lasa izy Andriamanitra tafaray amintsika tamin'ny alalan'ny fanahiny, nametraka ny fanahiny ao anatintsika ary tafaray tamin'ny fanahiny. Dia rehefa tafaray tamin'ny fanahiny, raha mamaky ny Ezekely iny tsika mahavariana be, Ezekely 36, 35 tamin'tsisy. Zaho izy Ezekely nahita nisy lohasaho izy dia feno taolana maina, taolana maina ozy izy, dia niteny ozy izy hoe mitsangana ozy izy, dia nitsangana ozy izy ny taolana maina. Inona zany mampitsangana an'le vatany? Teny. Dia tao anaty fansa ozy izy, maty ozy izy dia niteny tamin'ny feo mahery dia nitsangana. Ary zany nampitsangana an'Andriamanitra ny Jesosy tany Lazarosy, teny. Lazarosy mitsangana, parole, teny, Andriamanitra teny. Ary zany herin'ilay Andriamanitra teny zany, zay voatahiry ao anatin'ny fotsika ary nyseleny tamin'ny fanahiny, dia zay no manova ny fomba fisainantsika rehetrarehetra ivo aminy. Ary zay fomba fisainana vaovao amin'ny Kristy zay no mitarika fihetsika manetsika ny vatantsika. Lasa manetsika ny vatantsika. Ry havana, amaranako azy dia tsotra. Ino hoe aloha izay asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay? Fa misy processus amonjen'Andriamanitra atsika. Voalohany indrindra vao vonjy ianao, vao velona ny raha vao mino ny asa-pamonjeny Jesosy ianao, lasa tafaray amin'Andriamanitra ianao ary velona ao anatinao ny fanahiny, fovaovany lasa omena ianao. Mandeha processus mandram-pahafateny ny fiovana amin'ny fanavozana ny saina. Mety ho lavitsika, mety menjerintsika, mety mbola mandeha amin'ny herin'ny tenantsika, tsy maninona izany. Fa Andriamanitra manangana, Andriamanitra tia atsika, Andriamanitra le namorona atsika nefa nanala atsika ala maizina amin'ny fahazavana magaga. Izy nefa nampiray atsika, izy nefa miteny hoe zanako sy ny asan'ny tanako izy izao koa didiko ihany fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, zany nampaharetako ny famindram-poko taminao, tiantsika ary tsy harintsika, tsisy maharombaka an'izay ampelantanako izy izy, miova amin'ny fanavozana ny saina, mandeha arakaraka ny fibanjinantsika ny asa-pamonjeny Kristy. Ary ny farany, rehefa tena azontsika izay dia mitondra fahasalamana, mitondra fitsaharana, mitondra fiadanana, mitondra fifaliana eo amin'ny vatantsika zany, eo amin'ny mombantsika rehetrarehetra. Ino ilo izay asa-pamonjeny Jesosy Kristy izay? Aza mezaka manova ny vatana mbola hosoloan'Andriamanitra io, hosoloan'Andriamanitra io. Fa mifantoha eo amin'ilay Kristy, ilay Andriamanitra nanova ny fonao, nanala n'ilay fovato ho lasa fonofo tamin'ny alalan'ny asa-pamonjeny, tamin'ny alalan'ny famelan-keloka efa vitany, tamin'ny alalan'izy nanombo anao niaraka taminy teo amin'ny hazo fijaliana, tamin'ny alalan'izy nitondra ny endrim-pahafatesana tokony hiasa taminao rehetrarehetra, tamin'ny alalan'izy nitsangana tamin'ny matinandrehetry-fahafatesana, ary indrindraindrindra tamin'ny alalan'izy velona ao anatinao. Voninahitra ho an'i Jesosy izay tena tiantsika, ilay Andriamanitra tonga nofo, ilay Andriamanitra mpamorona tonga nofo. Voninahitra ho an'i Jesosy iray ihany. Amen.